Miarahaba anao finaritra tompoko amin'ity talata ny volana Jiona 2020 ity elaela tsy niaraka taminao ao anatin'ny radio RFM 2 manantena fa salama tsara ianao ao tokantranonao ary hitondra hery sy fahombiazana ho anao ity maraina vaovao ity. Elaela tsy niaraka taminao satria nandeha somary nandeha lavitra kely androany dia hiresadresaka aminao momba ity ilay menarana ity satria sarotsarotra ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Alohan'ny hiresahako azy aminao angamba dia tsara itsika raha ohatra ka mba miresadresaka momba ny tsara angamba no azafady mba ahafahantsika mandeha lavitra amin'ity resaka ity dia tsaratsara angamba mandray ny lefina avy any amin'ny Jehovah na hoe ny tsy hoe lefina avy any amin'ny Jehovah zany azafady indrindra tompoko ny vavaka mba ahafahantsika mba tsy ahafahan'ny Satana manelingelina antsika amin'izao maraina izao satria zavatra hitako nandritra ny fotoana maro nanaovako zavatra niaraka tamin'ny zavatra niaraka tamin'ny concert sy ny karazany reny Satana dia raha vao tsy tiany apita reny zavatra reny dia manao an'izay anbanany reny zavatra ireny izy. Donc mba ahafahantsika manao an'izy ity hatramin'ny farany mba ahafahanao mijery tsara hoe ohatra ny ahoana ny fandehan'izy ity dia andaontsika handray angataka ny fanahy masin'i Jehovah mba hitondra zany vavaka izany ary hanampy antsika mba tsy hiteniteny foana tsika fa ao anatin'ny Baiboly ihany no zavatra ho resahantsika. Jehovah ray masina sy tsara indrindra izay ny an-danitra mbola eo petraka eo ambanin'ny eo amin'ny tongotrao hatranin'ny tenanay manontolo mba andohalika sy amin'ny voninahitra ny anaranao ambony indrindra. Mangataka famelan-keloka aminao izay ary mangataka ihany koa fanampiana avy aminao mba ahafahanay manao zavatra tsara mba ho mendrika sy tsy hanao zavatra ratsy eo amin'ny tenanay iray manontolo. Ampidino aminay ny herin'ny fanahinao mba hanampy anay isan'andro mba ahafahanay mandeha amin'ity lalana feno tsilo sy feno antsana vahoaka mba ilay tetezana mazava tsy misy afaka manelikilika no ho raisinay hiatrika an'ity lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay ity. Ampidino aminay ny herin'ny fanahinao mba hanampy anay isan'andro ary ampio izay mandritra an'ity androany ity mba hitondra mba homenao hery sy tanjaka mba ho tiany hafanay ho tiany hafa ihany koa mba hijery ny hafa fa tsy hijery ny tenanay irery ihany. Apetraka eo am-pelantanan'i Jesosy zany vavaka zany. Amen. Eny ary tompoko hiresadresaka momba n'ity atao hoe ilay menarana ity tsika ilay menarana dia matetika zavatra tonga dia azoko tonga dia ho tenenina aminao angamba satria tadio tsara fa tamin'ny mbola kely tsika dia anisan'ilay nampitahorina hoe io etra anankiray io dia anisan'ilay atao hoe ratsy masika mamono mitondra antsika makany amin'ny afo be sy ny hafa ihany koa. Zany zavatra zany tadio fa itsika zany dia mieritreritra an'izay foana zany ohatran'ny tarehany zany dia ohatran'ny hoe feno tandroka feno zavatra maloto be ao anatiny ao zany. Izay na tonga nahako namoaka an'ilay vidéo kely tamin'ny herinandro iny satria izay foana mieritreritra antsika olombelona hoe ohatra ny ahoana ny momban'ity Satana ity. Satana dia anisan'ireo zavatra farany izay tena tsara zany hoe voninahitran'Andriamanitra rehetrarehetra misy nanao anazy nahita hoe afa-po Andriamanitra tamin'ny nanao an'i Satana ohatra ny nanaovany Adama sy Eva sy nanaovany ny tany afa-po mihitsy izy zany hoe tsy mbola nisy zavatra tsara vitany ohatra ny nahavitany ny Satana zany tena zavatra tena mahafinaritra teo amason'ny rehetrarehetra satria nampiaiky ny rehetrarehetra mihitsy Satana ary betsaka amintsika no matahotra na miresaka mombamomba an'ity Satana ity satria misy tamin'ny mbola kely ianao an'ilay tantara ohatran'izany hoe nisy olona namoaka ny tantara momba ny Satana dia maty izy rehefa avy eo sy ny karazany. Tsy atompoko satria
Andriamanitra dia miresaka ny Satana ao anatin'ny pasazy anankiray ao amin'ny Ezekiel ao zay ho resahantsika rehefa avy eo ao amin'ny Isaia koa izy dia miresaresaka ny momba ny Satana hoe ohatrany ahoana zany Satana zany ataoko tsy misy tokony atahoranao mihitsy ny momban'ny Satana. Doara ny ho jerevantsika aloha ao amin'ny Apokalopsa toko 12 tonga tena tika koa izy dia amin'ny toko 7 amin'ny teny ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10 ary misy diadema 7 eo amin'ny lohany ary ny rambony dia manala ny abatelo ny kintana amin'ny lanitra ka manjera ho amin'ny tany ary ny dragona ny janona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka izy. Ok, ny description kely ny anaovana ny Satana fotsiny io tamin'ny nanenjehana n'ilay zaza vao teraka ary nanenjehana ihany koa ny rambony namala ny apahatelo ny kintana zany hoe nitondra ny apahatelo ny kintana any amin'ny lanitra ka nenjera reny ho aty amin'ny tany. Ny dragona dia nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy zany ao azo adika zavatra be da be zany ao anatin'io. Toizantsika ihany le izy ao amin'ny Apokalipsa 12 izy dia milazalaza hoe ary nazera ilay dragona dia ilay menarana izay namitaka ny Eva izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Efa hitantsika tamin'ny voalohany teo hoe ny apahatelo ny anjely ny kintana dia milidika hoe anjely kintana zany rahan'izay ny fandikanana azy. Tadio foana raha vao miresadresaka momba ny Baiboly tsika tsy azontsika atao mihitsy zany miresaka zavatra ivelan'ny Baiboly raha vao maka zavatra ao anatin'ny Baiboly raha vao resaka zavatra ohatran'izao afaka mivoana kely tsika sy ny karazany fa zao fotsiny ny Baiboly any no mitondra antsika makany amin'ny fahamarinana. Zay ny zavatra zany dia naverimberina na i Pierre na i Paoly na iza dia namerimberina zany foana zay zany ataoko eto foana zany satria raha vao mivoaka amin'io tsika dia tadio fa itsika dia olona mampianatra. Raha mampianatra tsika ka mivoana amin'ny fahamarinana ao anatin'ny Baiboly dia sarotsarotra ny fitsarana mety handry atsika. Zay mahatonga antsika hoe be da be no tady hivoaka raha ny mbola hiditra any amin'ilay satria mahita forum be da be momba n'ilay atao hoe SDRM sy ny karazany tsy hidirantsika androany iny zany hoe lasa mivoana le zavatra nefa Andriamanitra tsy miteny mihitsy hoe mivoaka na ohatran'izao na dia manaraka amin'ny Baiboly ary izy ireo. Zany hoe tokony fahamarinana ao anatin'ny Baiboly foana no tokony ho raisitsika. Dao ny ho raisitsika inona ny atao hoe kerobina. Kerobina dia izay hitantsika ao amin'ny Genesis toko 7:4. Eny noroahina ny olona ary nampitoery ny tany atsinana ny zahedena ny kerobina sy ny lelafiny sabatra mihebiheby hiambina ny lalana makany amin'ny hazonaina. Zany hoe natao hiambina ny lalana makany amin'ny hazonaina ny kerobina. Tsy mampatahotra nefa ny fisian'izy ireo satria petsaka amin'ny teny hoe mampatahotra ny fisian'izy ireo. Misy teny anankiray mitondra hoe Satana zany midika hoe napetraka zany hoe ilazana etra anankiray izay mipetraka zany hoe eo amin'ny fitoerana hoe ao amin'ny fitoerana masin'Andriamanitra. Faefatra avy amin'io ny avian'ny teny hoe Shekina manondro ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny fiara izay hitantsika ao amin'ny boky ny tantara voalohany toko 7:5 milaza hoe dia niakatra Davida sy ny Israely rehetra akany Baala any Joda kiritiaji entre parenthèse apiakatra ny fiaran'i Jehova izay mipetraka amin'ny kerobena dia ilay netsoina ny anarany. Ao amin'ny Isaia koa izy toko 7:30 dia milava ry Jehova tompony maro o Andriamanitry ny Israely izay mipetraka amin'ny kerobina. Ianao dia ianao ihany no Andriamanitra sy ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany. Ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Toizantsika ihany le izy inona no ataon'ireo, inona no asa na inona ny zavatra ataony ireo kerobina ireo. Ao amin'ny Apokalipsa toko 4:4 izy dia milaza hoe ary ny zava-manan'aina efatra dia samy manana elatra enina avy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy manao hoe masina ny Tompoandriamanitra ao. Ilay taloha saketriny aro avy.
apokalipsa 5 toko 9 azy amin'ilay hoe ary rehefa nandray ny boky izy ny zava-manan'aina efatra sy ny loholona 420 dia niankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didika azo manitra izy dia nivavaka ataon'ny olona masina izany. Ok, eo amin'ny zavatra io dia jerevantsika tsara tsy haiko inona natonga nahako nametraka an'io presbytera io baiboly tsy haiko nangalako anazy teo dia zava-manan'aina efatra natao hoe kerobina amin'izay fotoana izay vasivya ary ny hira firambavao izy ka nanao hoe ianao no miendrika aka ny boky zany hoe momba ny Jesosy izy reriany no afaka milaka an'le boky tsisy mahafantatra an'izany tsika ao amin'ny apokalipsa amin'izay fotoana zany Andriamanitra ny olona avy tamin'ny foko pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona fiteny rehetra. Ok, ijenina kely atsika zany indrisy anefa fa tsy ny kerobina rehetra no nanatanteraka tsara ny asany zany hoe ndoka naverimberiko aminareo ohatra amin'ny voalohany teo izy natao iambina ny kerobina lalana makany amin'ny hazonaina zany hoe Satana zany anisan'izany koa tokony satria izy araka ny tenenin'Andriamanitra tamin'le nareo le vidéo nalefako iny petraka tao anatin'ny sahedenan'Andriamanitra ianao natao iambina ny lalana makany amin'ny hazo natao iambina tao anatin'ny sahedena koa zany Satana azonareo ny tenenina nefa ny asany tena asany kerobina araka le niteneniko anareo hatramin'ny voalohany dia iambina ny lalana makany amin'ny hazonaina zany hoe tsy tokony hampatahotra araka ny teneniko zany zavatra fisian'ireny kerobina reny zany hoe fanehoana tsara kely ny seza fiandriaman'Andriamanitra ny vavahadin'ny Edena izay ivoahan'ny fahasoavana zany hoe ao koa ahoana fomba ilazako anazy zany hoe nao alovatsika ty texte satria petraka amintsika ny tsy mahalala an'ity texte ty zany hoe mandray an'le baiboly fotsiny atendrony fa tsy tena mandray an'le izy araka ny tena izy satria misy dikany be ohatrany ty teny ty dia natokana ho an'ny mpanjaka ny tira fa rehefa tena hodiniantsika tsara le izy dia miresaka zavatra anankiray zany hoe être anankiray mipetraka nanana voninahitra be teo amin'ny sahedena aho na teo atendrombohitr'Andriamanitra no namadika an'Andriamanitra ovakitsika le izy ianao dia kerobima voahositra izay manaloka fa voatendroka ianao eno tsara voatendroka ianao teo atendrombohitra masin'Andriamanitra ianao teo amin'ny vato mirehitra no nitsangatsangananao fa 10:10 tsy nanatsiny ianao tsy nanana tsiny tamin'ny alehanao hatramin'ny andro namoronanao ka mandra-pahita heloka tao aminao tsy nanana tsiny mihitsy izy ary mahagaga mbola question be mihitsy fanontaniana be mihitsy manitikitika ny saintsika olombelona une personne ohatran'ireny être tena correct beau intelligent plus qu'intelligent tena mamirapiratra amin'ny anjely rehetra amin'ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra ahoana ny fomba nidiran'ny fahotana tao anatiny natonga anazy namadika an'Andriamanitra fanontaniana zay mety apetratsika any amin'izay mety hovalian'Andriamanitra tsika satria any amin'ny arivo-taona iny tsika mety misy tsika tsy hatra mandeha fanontony atao hoe exemple ny ataoko diaporama amin'ny vidéo sy ny anam-bavaly ery manao an'izany any am-piangonana amin'ny arivo-taona mety mametraka film ino misy hoe écran tsika zao eo amin'ny 8K eo Andriamanitra mety mametraka 1000K à peu près ny écran apetrany dia alefa ny déroulé eo daholo ny fanontaniana atytsika apetraka dia ho hitantsika eo daholo ny valina tsy haiko hoe ahoana fomba malany atsika amaliny atsika amin'izay fotoana zay fanontaniana manitikitika mihitsy hoe ahoana ny natonga an'ity zavatra anankiray ty na vita fahotana goavana be ohatran'izao na tonga ny ady mandra-patonga nisy ny tany nanaovan'Andriamanitra ny tany mandrakandroany na niady tany an-danitra ary noho ny apetsahan'ny varotra nataonao dia nofenonao loza tao aminao ka nanao nanota ianao ary dia nolotoko ka narioko niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao ary nosimbako ianao ary kerobima manaloka hiala tao amin'ny vato mirehitra nosombaka ianao kerobima manaloka hiala tao amin'ny vato mirehitra kerobina matanjaka be miaraka ny teneniko anareo zany kerobina dia anisan'ny mpitandrina anisan'ny miambina anisan'ny ohatraohatran'izay le izy hotohizantsika le izy fa 7:10 ny avonavona ny fonao noho ny atsara tarehinao tsara tare zany izy fa tsy araka n'ilay nieritreretintsika hoe misy tandroka be izy sy ny karaha zany efa no
na simba ny fahendrenao mba amin'ny famirapiratanao ianao na zerako eny an-tany ianao sady natolotro ho fitalanjony ireo mpanjaka. Namaky an'izy ity taloha dia ohatran'ny tonga saina tsy dia mivaky lohana izy fa rehefa miditra lalindalina amin'ilay izy dia hoe izy mieritreritra hoe mpanjaka rehetra mihevitra ny tenany mpanjaka rehetrarehetra zany dia tsy maintsy miaraka amin'io kerobima nazera tetỳ tany io. Mahatonga saina tsy afaka mijuge tsika, tsy afaka miteny hoe ohatran'izay marina satria Andriamanitra zay mahafantatra ny fahamarinana. Fa raha hodinianao io texte io dia ohatran'izay fandeha ilay zany hoe efa misy zany amin'izay fotoana zay maromaro amin'ireo mpanjaka ireo izay mihevitra ny tena no mpanjaka na ny filoham-pirenena ina efa miaraka aminy, efa mety tsy mahazo ny fiainana mandrakizay intsony. Azo tenenina ve zay araka amin'ny Baiboly satria tsika tsy afaka mitsara. Par contre rehefa mijery an'ity texte isika ka midina ambanimbany eny noho ny haben'ny Elokao tamin'ny tsy fahamarinan'ny varotrao dia voalotonao ny fitoeranao masina. Koa izany no amoahako afo avy aminao andevonana anao ary ataoko tonga lavenina eny ambonin'ny tany ianao eo masony izay rehetra mijery anao. Menatra izy amin'izay fotoana zay, menatra tanteraka mihitsy izy ary efa menatra izy satria fantany zavatra mahazo anazy. Jerevanareo amin'izay arany 7:20 ny firenena rehetra izay malala anao dia ho gaga ho tonga fampitahoranao ary tsy ho ao intsony mandrakizay. Betsaka zany ny firenena rehetra mahalala n'io kerobima spesiala io. Be da be mihitsy an'zareo mahalala n'io kerobima ary nanaraka anazy. Ok. Teo amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra izy. Raha ohatra tsika ka mijery ny Apokalipsa 4:20 ao ny tena ahitana hoe iza ny fiangonana marina. Azonareo ny tiako tenenina miresadresaka momba ny fiangonana marina Andriamanitra ao anatin'io. Tadio foana ny fiangonana dia napetraka Andriamanitra tany amin'ny Apokalipsa partirany 2:3. Tadio tsara fa raha vao misy tableau raha vao mianatra ny Apokalipsa ianao dia misy natao hoe tableau. Izay tableau zay dia ohatran'ny ny fiangonana voalohany dia manaraka amin'ny tompokase. Dia ny tompokase fandraizany fiangonana voalohany, tompokase voalohany, trompetra voalohany satria ny soa mbola tsy miteny satria tsy idirany soa izy satria soa miakatra hatrany amin'ny fiangonana fafito, trompetra fafito dia tonga dia miditra any amin'ny soa. Fahalalako anazy mbola mila miverina indray aho. Raha zany koa fiangonana faharoa dia ao anatin'ny tompokase faharoa, trompetra faharoa, fahatelo tompokase fahatelo sy ny karazany hatrany amin'ny fafito. Raha mijery tsara ny Apokalipsa 4:20 dia nasorona teo amin'ny tendrombohitra mason'i Jehovah io izy mba hahafahantsika olombelona izay tian'Andriamanitra izany izay manajy ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tena izy mba hahafahantsika miaina zany hoe teo amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra i Lucifer sy ny anjeliny saingy noroahana ny ala teo izy ho an'ireo izay mitoetra mahatoky amin'ny zanak'ondra ny toerany. Zay no mahatonga nahako miteny raha te hahafantatra ianao hoe aiza no misy ny fahamarinana amin'ny fiangonana eto ambonin'ny tany dia vakio ny Apokalipsa 4:20, Apokalipsa 4:20 fa ao no ahitanao anazy satria tsy miteniteny foana Andriamanitra raha miteny hoe nalako teo amin'ny tendrombohitra i Lucifer sy ny anjeliny entiera saingy noroahana ny ala teo izy ireo ho an'ireo izay mitoetra mahatoky ho an'ireo izay mitoetra sy mahatoky ny zanak'ondra sy ny toerany. Ok, amin'ny manaraka tsika miditra amin'iny ny karazana fiangonana sy ny fiangonana marina sy ny karazany rehetrarehetra ny mpamitaka, rain'laingy, fetsiratsy. Apokalipsa 3:20 fa 4:20 tsy tokony atahotra mihitsy antsika raha vao resaka Satana satria hita misy zavatra anankiray tiako resahana experience kely anankiray tiako resahana aminareo rehefa avy eo. Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay no mena ary atao eo mason'ny bibidia. Sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany.
intéressant be io de hiditra ihany tsika dia hoy Jehova raha ohatra tsika ka somary hiverina kely amin'ity tantarany Joba ty ahako satria itsika de mieritreritra hoe bon Satana de mipetrapetraka eny ananina eny sy ny karazany satria nisy fotoana Satana afaka nandeha ny vatana afaka nandeha zany izy vezivezy teo amin'ny fitoerana misy an'Andriamanitra sy tetỳ ambonin'ny tany afaka nivezivezy izy matetika tsika de miteny hoe tsy possible ntsony zany zavatra zany tsy rehefa tsara ny zavatra ao anatin'ny Joba toko voalohany io toko 7 nanontany anazy Jehova hoe taiza ianao de zay ny navalony hoe amaly an Jehova Satana de nanao avy ny za teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny eo ny fanontaniana sy ny karazana napetraka Andriamanitra inona ny hitanao mba hitanao ve ny oloko mahatoky anahy ohatrany hoe Joba zany tsisy tsy mahalala an'ilay tantarantsika matetiky ny akabetsahantsika de miteny hoe makafanay an'i Satana ve Jehova mahatonga anazy nanao an'izany tsy tompoko satria misy dikany be io amin'ny fiainantsika aty aoriana zany hoe tsy maintsy lalovan'ny Satana foana ianao ary amin'ny expérience anao rehefa avy eo miady aminao mihitsy ny Satana indrindra ianao ao anatin'le Apocalypse 14 araka ny teneniko anao hoe ho an'izay matoky ny zanak'ondry sy ny toerany no tiako tenenina de manafika anao foana Satana ary nanimba ny fianakavian'ny Joba izy hiditra kely tsika ao amin'ny iresaka zavatra anankiray ahako fety matetika ahako de miteny an'ity tantara ty satria betsaka tsika mieritreritra hoe Mosesy raha natsangana tamin'ny maty de afaka mamaly vavaka sy ny karazany mila dinihana tsara ty resaka ty fety bokin'ny Joda de boky anankiray ihany ary ny bokin'ny Joda de milazalaza momba ny nananganana any Mosesy tao anatin'ny toerana nisy anazy rovakitsika izy ao amin'ny Joda toko voalohany andikiny fasivy de hoe fa Mikaela arkanjely raha niady tamin'ny devoly ka nifanditra amin'ny vatin'ny Mosesy de tsy sainy teny ratsy hameloko azy fa hoy izy hoe ananatra anao any Jehova misy dikany be io zavatra io nisy ady zany tao io ady io rehefa tena hodinianao le satria nandinika hoe misy mieritreritra hoe raha ohatra tsika mijery any amin'ny tany amin'ilay nahitan'ny Pierre sy Simona sy ny karazany Jesosy niaraka tamin'ny Eli sy Mosesy de misy mipetsaka miteny hoe bon teo izy zany vao nitsangana tamin'ny maty tsy rehefa tsara io texte io fa Mikaela arkanjely raha niady tamin'ny devoly zany hoe tao apasana zany satria hodiniantsika izy Deutéronome 34 ary Mosesy mpanompon'i Jehova de maty teo amin'ny tany Moab araka ny tenin'i Jehova ary nalevina teo Andohasa teo amin'ny tany Moab tany rifiny Beti Peora izy ka tsy misy olona mahalala ny fasany mandraka androany zany hoe raha nalevin'Andriamanitra satria Andriamanitra nandevina anazy Jesosy nandevina anazy nandevina anazy ohatran'izao misy antony be nefa niteneniko hoe mba tsy hisian'ny pèlerinage mba hahafahan'ny olona mivavaka amin'ilay fasana na le faty de manjary adinon'rareo Andriamanitra satria zay ny tena buan'le izy fantatra Andriamanitra le izy ary zay no mahatonga ny Satana niady tamin'ny Jesosy tamin'ny arkanjely Mikaela teto hoe bon nanotana io olona io maninona izy no asorinao ao eno tsara teny hoe manoto io olona satria nisy fahotana be tsy namemezany Mosesy voninahitra n'Andriamanitra raha mijery an'io tantara nahatonga ny Mosesy maty ohatra ka mijery ao anatin'io talohan'io Deutéronome 34 io tsika de miteny mihitsy n'Andriamanitra hoe okizay zay resaka zay dy tsara Andriamanitra sy Mosesy de miresaka fasafasa ohatra tsika izao teneniny tsara mihitsy hoe okizay zay resaka zay tsy tiako iverenanao tsony izay resaka zay satria tsy tiany tsony zany satria nafantany hoe nanota Mosesy tsy nanome voninahitra anazy tamin'ny
tokony hoe izy sy arona satria izy hoe maty arona motra ny nafatesany arona ihany no afatesanao ary tsy ahitany kanana mihitsy ianao amin'izay fotoana zay. Zay mahatonga nahako miteny amintsika foana hoe itsika hoa averiko mimbelimbely foana izy teo fait satria ny sabata dia zavatra faran'izay tena ohatrany hoe mieritreritra anao hoe miteniteny foana miteny anazy hoe adalako le ty miteny an'io. Misy antony mamerina anazy aminareo foana satria raha ohatran'izay nahazo an'ny Mosesy sy Arona tsy nahitany zareo any Kanana nefa izy nitondra le olona niala tao amin'ny fanadia ohatran'le manandeva ao amin'ny androny tao amin'ny Egypte dia men'Andriamanitra anazy hoe mahita ny Kanana ianao nefa tonga eo apotitra Kanana tsy nahita fa tsy niditra tao fa nahita maso izy à 120 ans izy mbola nentin'i Jesosy hoe jerevo ny lemaka tsy tonga tao izy zay mampalahelo zany zavatra zany ka raha ohatran'izay ny fomba nitsaran'Andriamanitra Mosesy hoe ianao nanota tsy nanaraka ny teniko tsy nanome voninahitra na ohatrany ahoana ny fomba hitsarana antsika tsy manaraka ny zavatra teneninao anatin'ny Apokalipsa 14 zay no averiko amintsika matetitetika foana misy dika fa kio tsara ho an'ny Apokalipsa 14 ao ny ahafantaranao hoe iza ny fiangonana marina sy ny fiangonana mitazona ny fahamarinana ary tsy miteniteny foana ako verina amin'ity resaka ity isika zany hoe niady mafy mihitsy ny Satana satria raha vao nalevina izy teo anio ihany eo ny eo raha araka io texte io dia navoakan'i Jesosy sy ny arkanjely rehetrarehetra tao ny fatin'ny Mosesy mba ho velona dia netiny niakatra napetrany quelque part zany zavatra zany partir de là en fait. Donc Satana zany tiako tenenana aminao dia Satana dia manana hery lehibe afaka miteny aminao ty olona ty tsy azonao raisina na ohatra zao raha tsy Jesosy zafady raha tsy Jesosy satria izay no mahatonga an'ilay hoe mpitsara sady avoka no miaro anao nefa ianao tsy afaka azo an'io filazana io zavatra amin'ny mahavoka sy mpitsara anazy io raha ohatra ka tsy manaraka n'le fepetra araka ny tokony ho izy. Le fepetra minimum ny zavatra angatahan'Andriamanitra amintsika dia le folo zay tsy azontsika ovana mihitsy satria soratanan'Andriamanitra io ny rehetra azontsika tenenina hoe nomen'Andriamanitra amin'ny lalan'ny fanahiny mba hanoratany Paoly i Paoly aratsizy nanoratra ny presque ny zavatra nosoratana satria mpanjono izy fa niteneniko teny zany fa Sylvain nanampy anazy tsy tadidiko na Sylvain ohatrany Paoly anaty Paoly ny Pierre i Paul koa mba hahafahany mandresy lahatra ny vahoakan'ny Roma dia tsy maintsy naka littéraire anankiray izy hanampy anazy mba hanoratra azonareo tiako tenenina zany hoe na dia nomen'Andriamanitra izy fa efa ianao ny auteur fa tsy ianao mety tsy manoratra mbola mifanahiko no mandidy anao zany hoe io didy folo io tsy azontsika ovana mihitsy io mampalahelo mijery antsika amin'izao fotoana satria matoa miresaka anareo momba ny filosofera ty dia teny aminareo fa mandreraka satria manao an'izay tiany ataontsika olombelona hotoizantsika le izy dia Deutéronomie asa ve faran'izay Luka 2:20 jerevo ny zavatra nazo ny Simona Satana efa nilofo nitady anareo ho korokoroiny toy ny vary ngamba farany angamba zay Apokalipsa 20 ka ivoaka mitaka ny firenena ny mivazatany efatra dia Goga sy Magoga mba hanangonana roaniny any amin'ny ady tahaka ny fantsiky ny ranomasina anisany io rehefa hidina sy ampidina n'ilay Jerosalema vaovao ao amin'ny Apokalipsa 2:20 Jesosy ampidina ny volisy-Andriamanitra ampiditra n'ilay Jerosalema vaovao manokana tany nodiovina anankiray izy amin'izay fotoana zay diovina hoa eto amin'ity tany ity ho diovina satria ty tany ity raha jerevanareo le vidéo nalefako dia jery misy an'le olona mandehandeha reny dia feno karkasina tomobile dia avy eo Satana voahidy ao anaty chaîne dia mitomany ohatrany hoe manenina raha nijery tsara an'le vidéo nalefako nareo amin'izay fotoana zay Jesosy Andriamanitra tsy maintsy manadio mba hitondrana an'ilay raha makany amin'ny tribunal tsika dia misy fitoerana anankiray hipetrahana juge dia misy fitoerana anankiray hipetrahana avocat dia le olona Satana zany amin'izay fotoana zay eo amin'ny devant io jugena amin'izay fotoana zay ametraka an'io zay io anona io zany tsisy tsony angamba ok
tena mahagaga amin'ity zavatra ty dia lay Andriamanitra antsika ny fatsihana teo amin'ny azy fijaliana natao menatra misy monsieur moquet mihitsy ny hoe rovina ihany ianao ny tonga efa ela zany na ianao zany depuis 1844 mbola tsy tonga foana ianao hatramin'izao amin'iny tanany iny monsieur moquet izy amin'iny tsilo amin'iny monsieur moquet izy sy ny karazany fa folie an'olombelona fa ahoana filazany sagesse amin'Andriamanitra zavatra tena goavana be mihitsy ary mbola tsy nahita angamba ianao hoe Inona ohatrany nataony Satana nyteneniko anao hoe tonga teo amin'Andriamanitra izy andeha hiaccuser anjoba andeha hiaccuser io olona io raha soronao aminy ny fahasoavana ny fiarovanao sy ny karazana rehetrarehetra ny anjely miambina anazy eo ambony tafotraniny ho asiko an'izay tiako anaovana azy ataoko boka sy ny karazany sura mihitsy ny ahako fa andahanao io olona io nefa amin'izay fotoana zay tsy nandà joba ary amin'izay fotoana zay juge zany hoe mpitsara no mpiaro antsika inona ny zavatra azony Satana atao antsika amin'izay fotoana zay tsy misy zavatra azony Satana azony anelingelenana antsika mihitsy amin'izay fotoana zay tonga dia voateny izy hoe non ty olona ty efa voafitoko ty olona ty ohatran'izao ty olona ty ohatran'izao mangina ny vavan'izy rehetrarehetra mijery fotsiny satria ohatran'ny zavatra nataony tamin'ny Mosesy tamin'ny natsoan'Andriamanitra tao no zavatra iezahany ataony amin'ny fotoana hoe manino olona iny tongany sy ny karazany miaccuser foana izy amin'izay fotoana zay miresadresaka nareo amin'ity satria manana expérience maromaro ahako expérience zay ahoana reny filazako anazy aminareo hoe expérience zay mampalahelo ao anatina fiangonana anankiray dia matetika reny olona reny dia miteny hoe tafiany devoly izy maradratra foana ny tenany isan'andro zao misy lamina sy ny karazany iny tsy haiko nefa mety fantatra roa zay fiangonana zay fa tsy dia hiteny ny anarana fiangonana ahako maradratra foana izy na hoe stigmatina sy ny karazany misy mpaminany vavy matanjaka be mihitsy ao anatin'io fiangonana io dia niteny izy hoe tamin'ny 1800 nasony ejery ny anina kely ahako tamin'ny 1953 izy dia misy interview zany dia netiny Jesosy tany an-danitra aony izy mba hijeriny any rehefa tonga tany izy dia nilaza tamin'i Jesosy hoe ianao malala fa izao ane ka tsy mahay mamaky teny sy ny soratra masina zay aloha dia marina ok marina zany hoe tsy mahay mamaky teny sy ny soratra masina izy dia ozy hoe eno hoy Jesosy fantatro zany nefa izao no ampianatra anao dia nampianariny tany an-danitra izy nandritra ny 2 volana sy tapany fa rehefa niverina tetea tany izy dia nentin'i Jesosy tany anaty ala eno tsara tsy manenjika ahako misy zavatra tiako tenena aminareo fa amin'ny farany fa ino tsara mba hiady amin'ny dragona izay niseho tamin'ny endrika biby feno tsilo toy ny sokiny sady lava hoho ary lava nify mahatsiravina nandritra ny 3 andro izy dia nifampitolona tamin'io biby ratsy io fa rehefa sasatra izy dia asain'i Jesosy miala sasatra 10 minitra feno ratra ny tenany ray manontolo tadio ary tsy voalohany nahitako an'izany fa efa impiry tao anatin'io fiangonana io feno ratra ny tenany ray manontolo zay fiteny zay ny fieniko mbola tsy nahita ako fa samizingizina mihitsy le olona manana amin'izay teny feno ratra ny zany hoe stigmate sy ny karazany zany feno ratra ny tenany manontolo dia safon'i Jesosy tamin'ny tanany fotsiny dia sitrana avy hatrany ary tamin'ny farany dia resiny tamin'ny anaran'i Jesosy ilay dragona resy sady nilefa anisan'ny fijoroana vavolombelona be tao anatin'io fiangonana io zany zavatra zany ary malaza be tsisy mahafantatra satria any Madagasikara no misy an'io tantara eo amin'izao fotoana zao zavatra azoko tenenanao dia tsotra tsy tokony mandreraka amintsika olombelona ary zavatra misy zany amin'izao fotoana zao satria be tabe no mivoaka koa ao anatin'ny tsika ao zany malala an'ilay fahamarinana dia manokatra ao anazy satria dia hita fahombiazana dia hita vue ina filazany dia ho fantatry ny olona teo alaza sy ny karazany mba ahafahana mitazona ny olona io hoe tena marina zay zavatra voalazana zay ny baiboly dia rehefa nataony kajikajy ao amin'ny Daniel
andeha any amin'ny apokalypsa aritsika. Dia Jesosy 1844 tsy nivoaka tao an-danitra intsony. Ty zavatra ty tsy voaka tamin'ny 1953. Tadio tsara zany a. Niditra ao amin'ny atao hoe azonao atao no mamaky ny Baiboly. Azontsika atao no miverina mijery ny Daniel mampiakatra any amin'ny apokalypsa 1260 jours, 3 jours et demi sy ny karaza. Ao aorianan'ny Pâques, anio ao aorianan'ny nahafatesan'i Jesosy fa niteny izy hatramin'izao mahatonga ny iverenan'ny arc-tanksesy sy ny karazany reny 1844 ny calcul. Miditra ao amin'ny fitoerana masina indrindra Andriamanitra. Ahoana ny fomba itenenan'ny olombelona hoe 1953 Jesosy alala zafady tompoko fa tsy tiako ty écran-ko. Ay. Zafady. Ahoana ny fomba itenenana hoe nitondra anazy roa volana sy tapany any an-danitra Jesosy. Afaka ataontsika no miteny hoe nentin'ny fanahy masina. Je suis d'accord. Par contre le miteny hoe nentin'ny Jesosy, nampianarin'i Jesosy ao anaty Jesosy any ao amin'ny fitoerana masina indrindra, tsy azontsika hidirana raha mbola manota ny olombelona amin'izao fotoana izao. Tsy azontsika hidirana ao anatin'ny fitoerana masina indrindra. Ao Jesosy amin'izao fotoana izao. Tsisy olona afaka miteny an'izany mihitsy hoe nahita an'i Jesosy. Impossible. Amin'izao fotoana izao na tamin'ny 1953. Partirany niditra tao amin'ny fitoerana masina indrindra izy tsisy afaka miteny mihitsy satria ao izy manao an'ilay fitsarana famotom-pitorana. Ao izy manomboka miteny, manomboka mangataka fifonana ao antsika mba azahoantsika mandray anjara ao amin'io apokalypsa 14 io. Zavatra tokony eritreretina zany. Azontsika atao hoe miady amin'ny Satana. Eny tompoko. Azontsika atao ny miady amin'ny Satana. Misy expérience anankiray nahazo anahako. Lehilahy ny tenako. Vao aingana zany zavatra zany. Lehilahy ny tenako. Dia 3-4 mois misy ankizy mifanadala, misy olona zany eto mifanadala amiko foana. Dia sendra matory amin'ny alina. Tsy menatra amin'ny teny anao an'izany. Etiko ampisehoanao fotsiny ohatra ny ahoana ny herin'ny Satana. Ohatra ny voatsindry mandry reny amin'ny matory dia tena manoroka olona mihitsy. Le olona mihitsy ny hitako manoroka anako eo. Fandrinako ohatran'izao fety. Manoroka anako ohatran'izao. Après tonga saina be mijery ohatran'izao hoe c'est impossible. Mivadiko eto akaikiko eto ito olona ito eto. Natosiko izy hoe mialahy tandry Satana. Mandeha izy. Mandeha mihitsy izy. Rehefa mandeha izy lasa izy. Dia le vaviko ny teneniko mivoa ianao eto amin'ny tokantranoko eto. Dia miezaka ako vadiko mikitika anako. Mihetsiketsika be ako dia mikitika anako mivadiko. Qu'est-ce qu'il y a zo? Inona mahazo anao? Dia za miteny anazy hoe mandroaka ny devoly ako. Tafiditra izy. Mandroaka devoly ako. Tafiditra izy. Zavatra nisy ty zavatra ty teneniko aminao. Mandroaka devoly ako. Tafiditra izy. Dia za ako matory mihetsiketsika be mihitsy tsy afaka mihetsika ako zany ao anatin'izany, tsy afaka miteny firy fa miteny mafy mivoa ianao ato anatin'ity tranoko ty, mivoa ianao ato amin'ity chambre-ako ty. Mivoaka izy. À partir de là, lasa le vehivavy misy zavatra mipetraka amin'ny tany. Olivier Herrera no tantarako an'izay zavatra zay. Misy zavatra mipetraka amin'ny tany. Akanjo fotsy dia mijery anahako avaiky visage maintimainty. Mijery anahako tena mifasafasa ohatran'izao mihitsy. Dia miteny anazy hoe mivoa ianao fa tsy mila anao za amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoa ianao, mivoa ianao, mivoa ianao. Dia mivoaka izy, tsy miverina intsony. Tiako tenenina aminao mivadiko mikitika anahako hoe qu'est-ce qu'il y a satria menimenina. D'habitude raha vao manofo miteny foana ako. Fantatry ny vadiko ny zavatra teneniko. Dia miteny anazy hoe mananiany anazy izy amin'izay fotoana izay zany fa laha tsy fantany mihitsy ny zavatra teneniko. Nefa za miteny aminazy hoe mandroaka devoly ahako. Mandroaka devoly miala ato anatin'ity ahako. Tiako tenenina aminao fa raha niady tamin'ny devoly ahako tsy mbola naralidratra zany mihitsy ny tenako. Ary vitako nandroaka ny devoly araka ny tokony izy. Vitantsika tsirairay avy mandroaka ny devoly satria ady mafy io. Indrindra itsika miezaka mitondra an'ity famarinana ity makany amin'ny hafa. Tsy azontsika atao mihitsy no miteny hoe miady amin'ny devoly dia ho potipotehan'ny devoly satria manina Andriamanitra ny teny antsika. Fantatro fa miady amin'ny fanahy nareo ozy izy. Tsy miady amin'ny olona
na zavatra hita maso nareo fa miady amin'ny zavatra tsy hita maso, zavatra fanahy ratsy. Donc tsy tokony hanana possibilité mihitsy ny Satana andratra ny tenanao, stigma ny tenanao zany impossible amiko satria zavatra hitako izy nandalovako ohatran'izao mihitsy ilay izy dangereux be. Problemantsika olombelona dia ilay eritreritra hoa na tsy ampivavaka ozy izy sambatra zay, tsy ampivavaka. Matoa ianao tafiditra izy dia tsy ampivavaka ianao, na misy ny fitsiriritana, na misy ny envie, lehilahy ako ohatran'ny David ako, ohatran'ny Salomon ako, na misy ny envie na ny fitsiriritana na sy ny karazany. Amin'izay fotoana zay Satana matanjaka be mihitsy, matanjaka be izy raha vao tafiditra amin'izay. Ary raha vao elany ny fanahy masina indray mandeha ianao dia tadidio tsara fa elaela izy vao miverina ao aminao. Raha vao elany ny fanahy masina indray mandeha ianao, elaela izy vao miverina ao aminao. Zany hoe mila miverina mandohalika mihitsy ianao, mifona mangataka mihitsy ny averenao amiko ty fanahy masina ity, satria na ny anjely mpiaro anao ary eo izy, satria ny zanakao sy ny vadinao mbola arovany, fa matoa ianao efa atakeo ohatran'izany dia zavatra hoe mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zavatra zay pitipitony fa tsy hitantsika. Zay mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe raha vao mijery film amin'ny Netflix ianao, raha vao mijery film amin'ny karazany zavatra ohatrany ianao mila mitandrina satria lasa fitsiriritana ny ao anatin'ireny zavatra ireny. Ary ilaina mitandrina, ilaina fitandremana mafy mihitsy zay zavatra zay. Afaka miady amin'ny Satana itsika tsirairay avy, à condition manaraka an'ilay fepetra tokony ho izy. Mety miteny ianao hoe mbola tsisy dikany amiko amin'izao fotoana zao satria mandeha ho azy ny fiainako sy ny karazany. Tsy mampanino. Rehefa tratran'izay indray mandeha ako tonga saina ako, wow. Tadio ny communication atsika amin'Andriamanitra dia miala avy any amin'ny cerveau. Normalement raha vao misy an'io fifanakalozana io ahafahanao satria discret, tsy misy afa-tsy ianao sy Andriamanitra ihany no afaka tafiditra ao anatin'io canal io, bus na canal na câble na inona filazanao anazy na wifi, tsy misy afa-tsy ianao sy Andriamanitra ihany. Ahoana ny fomba tafidiran'ny Satana hiditra ao anatin'ny zavatra ohatran'io mba ahafahany midomina anao, satria ny eritreritra mipetsaka. Pensée négative, pensée anao, ny eritreritra anao, fieritreretanao, fitsiriritanao no mahatonga anazy tafiditra ao anatiny zavatra ohatran'izay. Mila elana zay zavatra zay, mila mitandrina tsaratsika olombelona satria manino fahavalo io calme izy amin'ny ce moment en fait, fa ny zavatra ataony na mandeha tsara raha ny fiainanao dia ao ampiasananao izy mamely, eo amin'ny fianakavianao izy mamely, lalana zay alehanao izy mamely foana izy, fa tsy hitany masonao mihitsy izy. Fa raha vao fingana ianao ka tsy mahazo mangataka amin'ny herin'ny fanahy masina dia eo ianao vao ho simba tanteraka. Manantena fa nitondra fanampiana ho anao iny afatro kely androany iny ela tsy niresaka taminao satria nandeha lavitra foana ako dia mba tafaverina alina dia andeha indray androany dia tsy haiko raha tafaverina rapitso na tsy tafaverina, fa miezaka manao zavatra ho anao satria tokony hanao zavatra momba fanahy masina betsaka tsy adinoko. Zay niahako dia zay fotsiny alohan'ny amaranako azy. Tsy azo ataony mivoana ao anatin'ny Baiboly ninona zavatra teneninao na eritreretinao raha vao tsy nisoratra masina no midomina amin'ny fiainanao tsy mandeha ny fiainanao. Important amintsika ve no miteny amin'izao fotoana zao hoe anao discussion an'ity zavatra ity tsika, tsy maintsy manazava an'ity mba hahafahanao, tsy important. Ny important dia miteny foana hoe io fahavalo io eo izy, fomba ialana aminy fanahy masina sy ny herin'i Jehovah. Ary fomba farany afatiny plus important dia ny Apocalypse 14, tsy misy afa-tsy izay. Apocalypse 14 tsotra ny zavatra tenenin'ny John mpanao batisa au fait, tsotra, simple,
tsy mahalala an'izany tsika. Ozy izy hoe mibebay ianareo fa ho avy ny farandro. Tsisy point barre, tsy misy afa-tsy zay fotsiny teneniny. Tsika amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miteny ny fahamarinana rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly. Fa ny zavatra tsara ho fantatry ny rehetra ihany koa dia efa ho avy izy. Satria matoa misy manomboka misy ny olona samy teny hoe iza moa zany Jesosy zany. Raha izy nanoratra an'io manina tsy izy mihitsy nanoratra an'io baiboly fa manina no meny an'ny Luka sy ny karazany. Na miteny ihany koa hoe reto 4 rehetrarehetra eto Madagasikara reto tsisy tsy mihinan-kanina nefa jereo aty mihinan-kanina tsy miantso an'i Jesosy akory. Matoa zany misy ny antony dia satria ho avy Jesosy. Satria lazaina fa hangano ty zavatra inotsika ity. Zany hoe fiainako tsy maintsy miankina amin'io finoako io mba hahafahako azo ny fiainana mandrakizay. Mirary herinandro, mirary andro sambatra ho anao manantena fa hiaraka aminao indray rapitso ary hitondra zavatra tsara ho entintsika amin'ity herinandro ity. Misaotra tompoko. Apetraka mandrakariva eo an-tananao Jehovah ny fiainana iray manontolo raha mivoaka amin'ity trano ity izahay. Mangataka hery sy tanjaka foana aminao satria tsy hoe raha eo ianao tsy sarotra ny lalana nefa tsy afaka mitompo teny fatratra izahay satria mangeja ny herin'ny Satana ary mamely mafy izy ankolaka ary tsy apozina mihitsy ny zavatra zany dia tonga eto aminay raha vao tsy eo ny fanahinao raha vao tsy eo ny anjelinao miaro anay satria fanao fa nampanantenanay tsirairay avy fa zay rehetra matahotra na mibanjina na manaiky toromarika zay rehetra nataonao ary mangataka aminao zay mba zay rehetra maheno an'ity mba hanaraka an'izany toromarika zany dia tsy hiala aminay ny fiarovan'ny anjely zay tokony hiaro anay na mitondra ny automobile io mahazo tondro tanana na any am-piasana moquerie na miverina ato trano satria misy zavatra tsy taty amin'ny zanaka na ny vady zany rehetra zany dia mila anao avokoa mba hahafahanay manana atoniana mba tsy hidiran'ny Satana ato tokantranonay tsirairay avy. Apetraka eo am-pahitanan'i Jesosy samy vavaka izany. Amen.